fa olon-drajoelona ihany le bandy io. Olon-drajoelona io tena teneko anareo asovy miteny izy ary za tena ny invité anazy au moins. Zavatra telo ny angatantsika. Miala ny filorajoelona, tsaraina Rakotomanga. Atsangatsika ny gouvernementa militaro-civil technocrate. Trafao colonel Patrick. Fa maninona anao manao asarany amin'ny Rakotomanga fotsiny. Fa maninona ny rajoelona no tsy teneninao mihitsy. Fa manomboka eniny ngamba zao teniko zao. Fa tam'izany izy defa arako ny plano hoe torpille na missile avy any amin'ny rajoelona ty. De mety ho faly ny opposition, nahazo kill colonel tsika nefa ny fandrika maimay be. Tany defa niteny an'izay. Miarabantsika rehetra ity resako ity zany de valy ny resaka nataony Fleury Rakotomalala arao amin'ny comment alefako le resaka nataony mikasika ny filazany fa de hoe olon-drajoelona zany i colonel Patrick. Zao le izy ry Fleury Rakotomalala tsy ampy ny investigation anao tsy mahalala ny colonel Patrick mihoatra sako miteny an'izany. Mihoatra zany no reo olona nisera taminy anao ka le analyse misavona fotsiny hoe satria nandositra izy satria tsy niteny izy zay zavatra zay de zavatra ohatrany hoe miodikodina n'eritreritra ao fa tsy mipaka tena ohatrany hoe reo olona nisera tamin'ny colonel Patrick zany. Noho zany tsy fondé le tsy faharanao ny zavatra no anakinanao an'le izy. Voalohany indrindra ny zavatra teninenao de ohatrany hoe ny olana de hoe niala tamin'ny colonel Patrick hoe nanoitoina ny Rakotomanga ary hoe tsy niteny ny razoelona izy. Ny fizotrany tantara de arao tsara fa zao le zavatra nisy colonel Patrick de nandraikitra tao amin'ny OMI zany hoe hôpital militaire. Pendraikitra tao izy inona ny zavatra niseho? Zavatra niseho de hoe ny marary de tsy maintsy alefa any amin'ny hôpital ny Rakotomanga ny lafy zay nandoavana vola be. Niady tam'izay izy de zay nahatonga ny hoe ny fofotry ny olana nge tsy avy aminy, avy aiza ny olana. De maninona ny hoe izy olona zaina fa hoe te hanoitoina ny Rakotomanga. Iza ny netim-boan'ny olana amin'izany fotoana zany. Nisy ny olana avy amin'ny Rakotomanga zany fa tsy avy aminy. Mazava ho azy fa ny anaran'ny Rakotomanga tsy maintsy voatony meloha satria zay ny nanany ny olana direct teo. Ary tsy marina ny filazanao fa de hoe tsy niresaka fa tsy Rakotomanga izy satria apetraka ao ny vidéo mandiso an'izay. Ny zavatra niteneniny voalohany de hoe miala rajoelona zao miala rajoelona amin'ny zavatra lefako. Tsisy hoe olon-drajoelona ka de hiteny apahabay maso miariary eo hoe miala rajoelona raha hoe manohana ny rajoelona izy raha hoe olon-drajoelona izy. Tsisy intérêt ary tsisy intérêt ny rajoelona amin'izany. Ka zay zavatra hoe ny famakafakanao zany de misavon-danitra. Tsy mari-potitra tsy mipetraka zay satria maro koa ny olona efa nafantatra anazy alefako ao. Nafantatra ny colonel Patrick Melo zany zay mitemoigne ny hoe olona marina anazy fa tsy araky ny fivitra ao araka ny fantsona hoe olona tsy mazava io. Fa roa manaraka an'izay resaka le mpivarotra tamin'ny hôpital le hoe nakifaka ozy izy ianao. Manana proof koa io version hafa hoe le zavatra tena namitana amin'ny hôpital nge de zava-mahadomelina. Ary le tao amin'ny hôpital de domaine ny OMI domaine an'le izy. Efa nisy ny avertissement nataony tamin'io. Ny atao de hoe manakifaka anazy nakifana le izy mazava ho azy satria rehefa nisy ny avertissement tsy niala le olona tsy serisetra eny amin'ny hôpital ve de zava-mahadomelina ozy izy ianao tokony hoe omideny. Raha miaro an'izay izy raha midefendre an'izay izy raha nanipaka an'izay izy amin'ny hery satria le olona tany zany mafilo de amiko normal zany. Normal zany fa tsy hoe le izy afaka exagérena foana le zavatra hoe de tena zao izy inona ary no everinao ataony satria raha napetraka ny bianco raha napetraka ny paky
nitaraina ny olona tsy nisy action mihitsy ange akiny amin'ny tribunal daholo dossier efa 4 taona zao amin'ny tribunal eo tsy voatsara raha ohatra ny hoe manao action izy tena hitako hoe tao mirariny sy nisiny na de hoe dramatiser na ary ny zavatra nataony ka zay le izy hoe aminay amin'ny mpanaraka maro za koa manana ny hoe renseignement maro ao ary ty zavatra lazaiko ty ny zavatra nolazainy colonel Patrick zavatra nolazainy hatreto na tsy nino maro tamin'ny fotoanandro nara de marina avokoa marina tsy ono fa zavatra précis zavatra nataony ary marina ka ho anay de olo marina izy fa tsy araky ny hoe fandotona ao anazy oka zava zay maro ny proof maro ny renseignement azoko ary akoatra zany efa ela ny nafantarako amin'ny colonel Patrick arao satria efa nisy fotoanandro izy niasa tamin'ny hôpital militaire taty il n'a que de bons feedback zay le izy ka le fandotona sy famonona afo atsaro ny anazy le eo amin'ny hoe enquête nataonareo hoe nandositra izy de nakaiza izy nandositra efa voazava daholo nge zany fa enao ngamba tsy maraka na minitsy meno ny olona maro ao nohony hoe fitiavan'ny colonel Patrick vonina nampy anazy vonina iaro anazy nandositra efa tamin'ny fotoanandro izy olona maro nefa nankasitraka ny zavatra hoe nataony normal fa tsy voatery le izy hoe voakena hoe iza le olona iza le zao satria misy koa ny piste hoe raha vao hoe olona niaro anazy de enjehana koa ahoana moa ny tokony moany an'izany olona mandositra ve ny fitenena hoe raha nanao ratsy de nandositra tsy voatery satria eo migeja maro samihafa ka zay le izy hoe maivana be zany le fantotona fa de ho ana zay mpanaraka efatry ny ela antaonany maro de feedback positif maro kokoa ny azoko tamin'ny colonel Patrick nohony hoe fantotona azo aminy ka de resako ty fa betsaka zany ny hoe olona pompier mpamono afo fa ny marina fona ary ijoroana ny faramarinina satria zavatra hoe mahasoa ny fiarahamonina zany io izy naran'ny rajoelona meloa tsisy olona nao an'izany mihitsy raha hoe olona anavavy zavatra telo angatantsika izy faravatomanga fotsiny miala ny diso zany miteny miala rajoely atsangatsika ny gouvernementa militaro civil technocrate itindray de olona efa pahalalana azy efatry ny elana zany no milaza fa de olona maro tsy olona fosotra araky ny hoe fantotonareo anazy izy ny anareo aya fotsiny fa le olona miteny de olona mahafantatra anazy ka za zany ny olona mahafantatra ny anahy inoko kokoa ary tsy io ihany fa misy resaka maro koa hoe olona nisera taminy zay zany ny anahako lalaiko référence fa tsy nanao hoe onono hoe satria tsy niteny izy hoy satria misy antony maro zay